Mbola hoampitombona amintsika rehetra ny riavana ny fahasoavana omba-piadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tombontsika. Velaro alohantsika ny boky Malaka toko fahatelo. Malaka toko fahatelo ka ny andininy fahaefatra amby roapolo ihany ilay tapany voalohany no angalantsika ny afatra. Malaka toko fahatelo ny andininy fahaefatra amby roapolo tapany voalohany no angalantsika ny afatra. Ande raha mamaky izany teny izany afako satria raha ho an'izay manana valopy dia eny amin'ny eny izany ilay teny. Ho an'izay tsy manana dia nanokatra baiboly izy na baiboly diema na baiboly dika teny protestanta ny apelatananao mitovy ihany ny dika omeny. Ndao hiara-mamakitsika amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe ary izy apodin'ny foniny ray ho amin'ny zanaka ary ny foniny zanaka ho amin'ny rainy. Ndao averina indray manao hoe ndao hoe ny lehilahy rehetra ny mba mamerina anazy vakina mafy tsara ho antsika lehilahy rehetra manao hoe ary izy apodin'ny foniny ray ho amin'ny zanaka ary ny foniny zanaka ho amin'ny rainy. Ndao indray ianareo vehivavy fotsiny izao mba manao feo mafy tsara tahaka ny feon'ny anjely manao hoe amen. Sambatra ny mahitsy lalana. Ity afatra no entin'ny Malakepa aminany ity riavako. Zay afatra tetezamita. Tetezamita makany amin'ny testameta vaovao. Manambara indrindra ny amin'ny fitondran-tenan'ny olona zay mitotongana sy meratsy. Manamarina ny tenin'ny Paoly apôstôly hoe meratsy zao inona zao? Meratsy sa metsara izy riavana? Tena meratsy ary mitotongana. Meratsy andro manal. Fa ao anatin'izany tontolo meratsy zany, tontolo merava, ao anatin'izany ny tompony mandefa iraka. Mandefa iraka ny tompo. Ndao ndray vakio ny andinin'ny voalohany. Malaka toko fahatelo andinin'ny voalohany. Ndao tsika rehetra ny mba hiara-maky azy. Malaka toko fahatelo andinin'ny voalohany. Ahoana ozy? Atreo indro aniraka ny irako aho ary izy anamboatra inona hony? Hoy izy eo aloha. Mazava zany teny zany fa melo indrindra ny atongavan'ny andron'i Jehova, lay andro famalian'Andriamanitra, lay andro ny fahatezeran'Andriamanitra zay tsy maintsy hiatra ampon'ny ety ambonin'ny tany. Ary raha mamaky tsara n'ilay perikôpa telo teo isika, ho avy ny tompo, ho avy ny tompo hamaly ny olona rehetra araka ninona avosy. Azay ny avako tena mampatahotra. Ay ve zany ny asa nataontsika ity misy inona daholo? Misy valiny na tsara na ratsy. Fa jereo ndray ny andinin'ny fahatelo amby roapolo hoe andinin'ny fahatelo amby roapolo miara-mamaky indray tsika amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe indro zao aniraka ny Elipa aminany ho aminareo dia tsy mbola tonga ny andron'i Jehova lay lehibe sady matahotra. Eto zany Andriamanitra maniraka iraka. Ary isehoan'ny soratra masina moa fa Eli izy ity dia Jesosy manamafy hoe Jaona mpanao batisy izy io, fa ankehitriny kosa iza ilay iraka. Iza ilay irahan'Andriamanitra, fa zay ny dikany hoe Malaka. Ny dikany hoe Malaka dia hoe iraka Andriamanitra. Manaiky ho iraka Andriamanitra ve ianao? Dao hoe tsika fiangonana mba hanontany ny zanak'am-pelezana rehetra, ozy tsika fiangonana hoe ory zanak'am-pelezana ô, nareo any am-pelezana any ve mbola iraka Andriamanitra? Dao mba miara-manontany tsika hoe mbola iraka iza hono izy? Ndao ndray tsika zanak'am-pelezana mba hanontany hoe tsika eto sotro fitiavana ve mbola iraka Andriamanitra? Ndao tsika zanak'am-pelezana rehetra mba miara-manontany hoe isika eto sotro fitiavana ve mbola iraka Andriamanitra? Mbola iraka iza hono tsika? Ndao hoe manontany io ny eo akaikinao, ianao ve mba manaiky ho irahan'Andriamanitra sa le mpaniraka an'Andriamanitra hoe le fanontaniana dia tsotra, ianao ve manaiky ho iraka Andriamanitra sa mpaniraka an'izy? Fa
fa iza mibetsaka ry havako le irak'Andriamanitra sa le mpaniraka an'Andriamanitra? Le mpaniraka an'Andriamanitra. Jesosy mba jereo le marary ery amin'ny hôpitaly, Jesosy jereo le tsy manan-kaniko hoanina, fa ianao aninona fotsiny. Mazava tsara zany fa isika no irahan'Andriamanitra, isika no irahan'Andriamanitra. Ary androany ry havako irahan'Andriamanitra ianao. Androany maninona tsika? Irahan'Andriamanitra izaho, irahan'Andriamanitra ianao, irahan'Andriamanitra isika. Maninona tsara? Irahan'Andriamanitra izaho, irahan'Andriamanitra ianao, irahan'Andriamanitra isika. Manaiky iraka sa tsy manaiky? Fa raha manaiky nefa dia hiteny iny. Iraka manao, iraka anao inona zany hoe fanontaniana mipetraka ry havako. Satria le irahana dia ndao ary andeha ho aiza. Dia anao inona? Dia malazao dia ilaza inona? Zay koa le fanontaniana mipetraka ary zay manahirana amin'le izy pastery. Fa mazava ny efatra eto ry havako. Ndao averina vakina le 2:4 tapany voalohany. Miara-mamakintsika amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ary izy apodin'ny foniny ray ho amin'ny zanaka, ary ny foniny zanaka ho amin'ny ray. Ianao zany zao le izy, ianao le izy. Irahana hamerina, irahana hanarina, irahana hanentana. Irahana hamerina, irahana hanarina, irahana hanentana. Inona tsara le iraka mpanaovina antsika? Irahana hamerina, irahana hanarina, irahana hanentana. Reo iraka telo reo na mpanaovina antsika ry havako. Ary zay le izy. Izy apodin'ny foniny ray ho amin'inona? Zanaka. Ary ny foniny zanaka ho amin'ny ray. Irahana hamerina, hamerina inona? Hamerina ny olona ho aiza? Ho ao amin'Andriamanitra. Irahana hamerina ny olona ho amin'Andriamanitra isika. Irahana hamerina ny olona ho ao amin'Andriamanitra isika. Ahoana tsara? Ary zay ry havako, tadio tsara, mila azontsika antoka aloha meloha ny alany eto amin'ity toerany ity no hoe zavy tena ao amin'Andriamanitra sa tsy ao. Raha ny teny izy le tao amin'ny Apokalipsy hoe izaho no alfa sy omega, lay fiandohana sy izy zany ny point de départ, izy ihany koa ny point de inona? D'arrivée. Mazava zany fa ao anatin'le lalana ave isika. Samy joro spectatera fotsiny. Fa averina ho ao amin'ny Tompo isika. Averina ho ao amin'ny Tompo isika. Ka meloha ny alantsika eto ry havako. Dia mila mahazo antoka isika ny hoe zaho ao amin'ny Tompo ary ny Tompo aiza? Ato amiko. Ary zay le tenenina eto, hampody. Ary izy hampody. Ny dikany mampody, mamerina amin'ny laoniny, mamerina amin'izay naingana. Mila miverina ao amin'ny Jesosy Kristy aloha. Mila miverina ao amin'ny Tompo isika. Mba ho ny Tompo no ao anatintsika. Izany no antsoantso nataon'ilay iraka. Dia Jaona mpanao batisa miteny raha vao tonga izy, afaka nitory teny izy, na dia tany anevitra aza ny antsoantso mafy izy hoe mibebafy efa akaiky ninona? Fanjakan'Andriamanitra. Mila miverina amin'Andriamanitra ny olona, mila mibebaka ny olona. Ary zay le fibebana voalohany indrindra ry havako, ny famerenana ny laoniny, ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Mila verina amin'ny laoniny ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Mila verina ho matotra tsara ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Mila verina maninona ny fifandraisana amin'Andriamanitra? Dia tena miverina tokotrany ve? Tena matotra amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra ve? Paoly apôstôly havako dia manamafy ka miteny hoe ko dia iraka solon'i Kristy izahay toa an'Andriamanitra, mangataka aminareo solon'i Kristy izahay ka mangataka aminareo hoe mihavana amin'Andriamanitra ny ianareo. Ny dikan'izany aoka ho ao amin'Andriamanitra ianareo, aoko vita fihavanana amin'Andriamanitra ianareo. Dia ndao tsika andiny tena ry havako, ao amin'ny Tompo marina tokoa ve isika? Ary tena mahatsapa tena ve fa ny Tompo no atao anatintsika? Misy kilalao teny eto ataon'ilay teny. Ary izy apodin'ny foniny ray ho amin'iza osy?
ho amin'ny zanaka ary ny fon'ny zanaka ho amin'ny ray. Ny dikan'izany mifamatotra ary mifameno le ray sy ny zanaka, tsy afa-misaraka le ray sy ny zanaka. Ny zanaka tsy afaka miala ao amin'ny ray ary ny ray tsy afaka miala izy ao amin'ny zanaka. Ry havako, ny fandraisana an' Jesosy Kristy irery ihany mamerina antsika ho ao amin'Andriamanitra marina tokoa. Ny fandraisana an' Jesosy ihany, izao ny tenenin' Jesosy, izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no mitoetra ao amiko ary zaho kosa ao aminy. Izany hoe ho an'ny mpandray fanasan'ny tompo dia mazava fa mitoetra ao amin'ny Jesosy izy ary Jesosy mitoetra izy ao aminy. Ny mpandray fanasan'ny tompo no afaka miteny hoe tsy zaho tsony ny velona fa tena zany tokoa ve? Tena Kristy tokoa ve velona ao anatintsika? Tena ahoana ny mbola manaraka amin'ny fanaon'izy tsika? Fanao zao tontolo zao. Fa raha Kristy ny velona ao anatintsika ry havako, ny sitrapony Kristy no ataontsika. Dia amin'izay fotoana izay tanteraka ilay vavaka nampianarin'ny tompo hoe atao aneny atraizy. Fa tsy hoe hatreto am-piangonana ihany dia hatretsy tokotany-piangonana vitan'izay anahako ny sisa. Zava-dehibe ny sitrapon'Andriamanitra no ataon'ny olona izay ho aminy. Mila mamerina ny olona ho ao amin'ny tompo aloha isika. Mila mamerina ny olona ho ao amin'ny tompo aloha isika. Mila mamerina ny olona ho isika. Ary tsika ve anatin'ilay olona sa tsy ao anatiny? Isika mihitsy zany aloha mila maninona? Miverina ao amin'ny. Mila miverina ao amin'ny tompo isika. Androany ary ndao mba hiteny hoe Jesosy hiditra ao amin'ny fiainanao aho. Ka ianao midiry eto amin'ny fiainako. Azany afaka ny zava-dehibe. Mila makao amin'ny tompo aloha. Mila manao fifanakalozana amin'ny tompo aloha isika. Zay nge tenenin' Jesosy makanesa ty ampiko ianareo miasa fatratra sy maninona osy. Fa izaho anome anareo inona? Dia toyany satria ny tsy hajanona treo fa ozy ny tompo hoe eto ny ziogako. Misy fifanakalozana ao. Ndao handray fiainanao amin'ny Jesosy isika. Ndao hiditra ao amin'ny Jesosy Kristy aloha. Mba hidiran' Jesosy Kristy ao amin'ny fiainantsika. Raha izay ry havako, inona le faharoa? Inona le iraka faharoa? Irahana n'inona tsika? Hanarina. Irahana hanarina ny olona ho tena zanak'Andriamanitra isika. Irahana hanarina ny olona ho tena zanak'Andriamanitra isika. Ndao miara-mamerina tsika rehetra. Irahana hanarina ny olona ho tena zanak'Andriamanitra isika. Irahana maninona? Hanarina ny olona ho tena inona? Ozy ny teny eto. Ndao miara-mamerina indray tsika. Le Malakia 3:7-20. Ahoana ozy? Ary izy apodin'ny fon'ny ray ho amin'ny zanaka, ary ny fon'ny zanaka ho amin'ny ray. Hapodin'ny ray ho amin'ny zanaka, ary ny zanaka ho amin'izy. Dikan'izany ny ray mila minina? Ny ray mila makao amin'ny zanaka, ary le zanaka mila maninona? Mila mody ao amin'ny ray. Mila mody ao amin'ny ray. Ary zay havako tadio tsara fa isika rehetrarehetra zay rehetra nandray an' Jesosy Kristy dia zanak'Andriamanitra. Zay le teny hoe zay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga inona? Dia izay mininona? Mazava koa le teny hoe endre manahoana ny fitiavana naseho an'ny ray antsika. Dia netsony antsika hoe inona? Zanak'Andriamanitra. Dia zany tokoa ve tsika sa tsy zany aloha e? Tena zanak'Andriamanitra sa tsy zanak'Andriamanitra? Ndao mba tenenina eo akaiky sao dia tsy zanak'Andriamanitra ary ianao io. Sao dia tsy inona ianao? Sao dia tsy zanak'Andriamanitra. Ozy ny teny eto ry havako. Hapodin'ny fon'ny ray ho amin'ny zanaka ary ny fon'ny zanaka ho amin'ny ray. Dia ny mbola velona dia efa mody ao amin'ny ray le zanaka. Fa tsy rehefa mody mandro soa matsara vao hoe natson'ny ray hody aiza. Fa dia ny mbola velona dia efa mody eo amin'ny ray. Tsy rehefa maty sika vao mandeha mody any. Fa izao anio izao andro izao manarina antsika ny tompo. Manarina antsika ny tompo satria lavo tao anatin'izany toetra tsy mahazanak'Andriamanitra izany sika. Lavo isika. Lavo isika.
ka asaina mody ho amin'ny fony ny ray isika, asaina mody ho amin'ny ray isika mba tena iaina amin'ilay toetra n'le ray. Dia tena miaina ny toetra ny mahazanak'Andriamanitra ve isika ry havako? Tena miaina ve? Tena miaina ve? Eto amin'ity Malakiahy ity dia misy teny hain'ny olona tsy enjery. Donc vakio ny 9:20 fa haitsika tsy enjery io. 9:20 miara-mamaky tsika. Ahoana ozy ny teny? Hitanareo ny tsy fitovian'ny marina sy ninona hony? Dia ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy dia ndaonge ny toetrantsika ve zany inona ny mahasamy hafa azy amin'izao tontolo izao? Ny toetrantsika, ny fitenitsika, ny fijerintsika, ny fitafintsika, inona ny mahasamy hafa azy amin'ny zanaky Satana? Fantadidio ry havako, ny olona anankiray tonga dia vakiana fotsiny eo amin'ny endriny hoe zanak'izy io, vakiana fotsiny amin'ny toetrany hoe manahaka an'izy io. Tsy zany ve ny fombantsika? Mba zanak'izy ary tony. Tena nanahaka inona ozy? Tena nanahatra ray. Fa ianao ve mba anisany manahaka an'le rainao dia ilay Andriamanitra? Hatray foana ny ampianaran'i Jesosy mba ho tonga zanaky ny rainareo zay any an-danitra ianareo. Atrany le teneny raha tao Malakiahy, ary Malakiahy toko 1 izy miteny hoe zanaka manaja ny rainy, ny mpanompo manaja ny tompony. Raha ray aho aizary zay hajako, ary raha tompo aho aizary zay. Fa saingy izao itsika zanaka tsy mahay manaja ray, zanaka maditra, zanaka maditra isika, zanaka be famaliana. Raha vatsy miantso antsika ny tompo hoe andao anao ny asany, andao anao an'izao, be atakandro isika, be famaliana isika. Zanaka te hiala tsy ho akaiky ny ray mandrakariva. Dia tsaronao avy hatrany angamba ilay tantaran'ilay nataon'i Jesosy fanoarana, tantaran'ilay zanaka inona? Zanaka adala. Ilay zanaka adala izay ny andrasan'ny tompo ny hiverenany. Fa androany ny tompo miandry antsika, manarina antsika ho tena zanak'Andriamanitra. Ataovy azonao antoka ary fa tafaverina indray ho amin'ny toerany zanak'Andriamanitra ianao androany. Dao miara-mamerina antsika, ataoko azoko antoka androany fa tafaverina amin'ny toerany zanak'Andriamanitra aho. Ahoana tsara? Tafaverina amin'ny toerany inona? Toerany zanak'Andriamanitra. Noho izany izay toetra rehetra mifanohitra amin'ny mahazanak'Andriamanitra dia elana. Hanarina antsika ny tompo satria zanaka isika. Mananatra antsika ny tompo satria zanaka tiany ho endry isika. Ny endry ihany maninona ozy ny tolo? No anarina. Adalan'inona nefa tsika teny? Adalan'inona tsika raha zanaka adala ny etsoina antsika adalan'inona? Ny alika jamban'ny, fa ny olona jamban'ny, ny vehivavy jamban'ny, ny lehilahy jamban'ny, dia samy miteny eo daholo, samy manana mampadala azy. Sa tsy samy manana ny sikreto? Allo tsy hitanisy eto hoe fa leo amin'ny Jesosy Kristy ilay tsy avy antsony marina. Azay ry havako, rehefa tonga eo tsika mitanisa ny fahotantsika, tadio tsara zany ny tenin'ny tompo. Ilay zanaka mitsotra ny fahotana ny tadiavin'ny tompo. Izay le zanaka izay mitsotra ny fahotana, mahazo famirapo fa izay manafina zany tsy ambininy. Noho izany tsory amin'ny tompo amin'ny mahazanaka antsika. Fa nandray ny antsika tahaka an'ilay zanaka ao an-trano hoe kapohanako tsy mety mifono, kapohanako tsy mety mifono. Eo amin'izay mbola tsy hifona ihany. Dia avy eo mifona afa-tsy hainao tsony, rapitso izy mbola maninona indray. Dia ry havako miverina amin'ny tompo mibebaka, miaiky ny farantsika. Fahatelo farantsika. Inona ilay voalohany aloha? Irana n'inona tsika? Amerina ny olona ho tonga ho ao amin'Andriamanitra aloha. Izay ny voalohany. Faharoa, irana n'inona tsika ny faharoa? Anarina ny olona ho iaina amin'ny tena zanak'Andriamanitra. Fahatelo tsika. Inona ilay fahatelo? Manetana. Anetana ny olona hiova fo. Hanetana ny olona hiova fo. Hanetana ny olona n'inona?
hiova fo donc averina vakina ilay andininy fahefatra amby roapolo miara-mamerinatsika amin'ny anaran'ny tompo malakatoko fahatelo andininy fahefatra amby roapolo ahoana ozy ny teny ary izy apodin'ny fon'ny ray ho amin'ny zanaka ary ny fon'ny zanaka ho amin'ny ray hapodiny inona hony hapodin'ny fo hapodin'ny fo lay fo zany mila averina tena zava-dehibe amin'Andriamanitra riavana ny fo tena zava-dehibe sarobidy loatra io atray ny mahatonga azy miteny hoe anaka atolory ihany fonao aroka ny masonao faly mijery ny lalako zany nyteneny any boky noabolana fa miteny koa izy manao hoe izaho Jehova no mpandinika ny fo sy mpamantatra n'inona hony ny fo mba hanome ny olona rehetra arak'izay alehany avy dia araka ny vokatry ny asany tena sarobidy ny fo riavako tena sarobidy ny fo ary anisan'ny antony nahababo sy naharava ny fireneny Israely dia izao tenin'ny tompo izao ho Jesosy ity fireneny ity dia manaja izy fa ny fony kosa maninona mety ho zanak'Andriamanitra izy mety ho fa ao amin'Andriamanitra izy fa ny fony kosa maninona riavako lavitra ny tompo azany ny fanontaniana mipetraka manahoana ny fotsika manahoana ny fotsika raha tonga eto satria ny tompo raha tonga eto tsy mijery ny takosony lokomenanao fa inona ny tena jereny ny fo tsy mijery ny ahavon'ny talonanao tsy mijery ny atsara ny volonao fa inona ny tena jereny ny fo manahoana ny fotsika manahoana ny fotsika azany riavako kanefa tsy hain'olombelona zany hoe anova fo zany mba miova ho ahy ianao fo tsy mety miova ihany tena asan'Andriamanitra ry asan'ny fanahy masina manokana ny manova ny fon'ny olona tena asan'Andriamanitra io raha mbola tsy niova ny fon'ny olona dia mijanona amin'ny fahazaran-dratsiny sy ny toetra ratsiny ihany izy raha mbola tsy niova ny fon'ny olona dia mijanona amin'ny fahazaran-dratsiny sy ny toetra ratsiny ihany izy ahoana tsara ka nahiteny azitsika hoe mba melao ahy ianao amin'ny otoky io mba melao ianao amin'ny osigary io mba melao ianao amin'izao tahaka ny rano atondraka eo ambonin'ny inona ihany zany satria tsy mety niova linona le fo zay ny natonga ny Davida riavako Davida marina fa tsisy nahita ny nangalany amin'ny Batseba tsisy nahita ny tetikadiny hamono ny Oria fa nivavaka nataony dia niteny hoe amorono inona ozy fo madio ao Andriamanitra amorony fo madio aho ary avozy orina marina ato amboko ny fanahy ary zany koa riavako ny tokony angatantsika amin'ity andro ity amorono inona fo madio lay fo salama amin'izao fotoana izao manko dia tena malaza ny aretim-po matiny inona o matiny AVC o marary ninona o marary fony fa tadidio riavako hanetana ny olona hanana fo vaovao isika hanetana ny olona hiova fo isika zany ny tanjona ka tsy isy fo vaovao sy fiovam-po hita ivelan'i Jesosy Kristy riavana malala tadio ny tenin'i Jesosy tonga eto amin'ny tranontsika tonga eto amin'ny tranontsika sambatra ny madio-am-po fa dia ndao mba handinika manahoana ny fotsika zany zao manahoana ny fahalotony sy ny fahadiovany fa Andriamanitra marina azo alafenana ve sa tsy azo ny angatahany tompo amintsika dia itsika mitsotra sy miaiky fa rehefa mangataka amintsika hoe amorono inona dia manome ve isa tsy manome ka miteny amintsika hoe homeko fo vaovao ianareo ka hisoroko ao anatinareo ny fo vato ka homeko fo nofo ianareo ary ataoko ao anatinareo ny fanahiko mba hatonga anareo andeha araka ny lalako sy hitandrina ny fitsipiko ka anaraka azy amin'ity andro ity inona ny olana dia aloha mangataka fo vaovao fo madio amin'ny tompo fa rehefa manana fo vaovao isika dia tenenin'ny tompo hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy dia androany zay ary rapitso raha misy olona ao amin'ny Kristy dia efa olona tranainy ve izy olom-baovao foana izy na afaka hery taona na afaka folo taona olom-baovao izy
andro farany zao ry avako, andro isehon'ny tahotra sy ny ororo ary ny fanaratsiana rehetra. Ianao, izaho, isika dia takiana ho madio fo manoloanan'izany andro farany izany. Tao anatin'ny propagande ny fifidianana be ny tanàna iny, misy ny fifanaratsiana samy hafa ndeha mifona amin'ny tompo, fa ny fandoto fo isika. Ndeha mangataka fo vaovao amin'ny tompo mba hatonga antsika hiova fo ka hanentana ny olona mba hiova inona koa? Hiova fo. Aiza ihany misy an'ilay fiovam-po ry avako? Ao amin'i Jesosy Kristy. Irakisika sena manentana. Tsy afaka manova fon'olona isika, fa manentana ny olona fotsiny aninona? Hiova fo. Kanefa tsy afaka ny hiova fo izy raha tsy tonga inona aloha? Zanak'Andriamanitra. Tsy afaka ho zanak'Andriamanitra izy raha tsy aiza aloha? Ao amin'ny tompo. Rehefa ao amin'ny tompo izy manantso ho zanak'Andriamanitra, ary rehefa zanak'Andriamanitra izy ho vain'ny tompony fony, ho fo inona? Fo vaovao. Ho fo vaovao. Dia mampandiny teny zany ry havako, tena zanak'Andriamanitra madio fova isika. Misy tantara kely anankiray izay tiany zanako, tena tiany izy ty. Rehefa mba misy tezitra ao an-trano dia izao no teneny, tandremy fa hidira amin'ny papillon eo. I papillon dia mahay manararoatra amin'ny olona malahelo sy ny olona tezitra. Miditra ao anatin'ilay olona papillon, maniraka papillon kely ihany izy, miditra ao anatin'ny olona dia lasa mandravarava amin'izay ilay olona tezitra teo. Dia izany foana ny tenen'ilay zanako hoe, tandremy fa sao dia hidiran'iza osy papillon io. Ohatran'ny marina ilay teny. Kanefa mampitandrina antsika satria na ny soratra masina zany teny hoe aza manome fitoerana ho an'isy? Ho an'ny devoly. Lesona telo ny anarana teo ry havako. Ialeto ianao. Ialeto ianao rehefa avy eo. Azonao antoka ve? Fa tena zanak'izy ianao? Azo antoka sa tsy azo antoka ry havako? Ary raha mbola tsy azonao antoka fotoana izao mbola manatsotra ny tanan'ny tompo, mandray ianao ndray. Satria tiany ho zanany daholintsika rehetra. Tiany ho zanany daholintsika. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra nomeny inona? Mba tsy ho very vanana. Fa rehefa zanak'Andriamanitra ianao, ho van'Andriamanitra ndray ny fonao androany, dia mba manentana hitona ny olona ao amin'ny tompo. Dia ny mbola velona izy dia tomby eo amin'ny tompo. Dia mbola velona izy hanary, hareny mba ho tonga iaina fiainany zanak'Andriamanitra. Ary dia ny mbola velona izy dia ataovy miova fo entana amin'izany izy. Dao mba averina ilay izy teo. Inona ny iraka ny rahantsika? Irahantsika mba amerina ny olona ho aiza? Dao averina, irahana isika mba amerina ny olona ao amin'Andriamanitra. Ahoana tsara? Antany zao ny any an-trano any rehefa tonga any nareo. Taizanareo avy mivavaka. Namoa inona ny tao am-piangonana? Ladiny zanak'ampelezana. Inona indray zany ny sermonina ny rapasitao? Tsotra ny teninao, tsotra ny sermonina tao. Irahana isika amerina ny olona ho ao amin'Andriamanitra. Zay ny anankiray voalohany. Faharoa, irahana isika hanarina ny olona ho tena zanak'Andriamanitra. Fahatelo, irahana isika hanentana ny olona hiova fo. Ahoana tsara? Raha ary mba raisy tanana ny eo akaiky dia anty averenao amin'izany teny telo zany ry havako. Amen.